Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fidy video tsara ny olona hitantarana olana. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny teny rehetra izay alokan'ny vavantsika havana dia tahaka ny vo izay afafintsika daholo. Ary zavatra kely tsipitsipinao isan'andro no hiteraka zavatra goavana be. Ohatran'ireny hoe publicité ireny ihany le izy. Dia tadio tsara fa ny fihetsepo, izany hoe ny tahotra, ny fifaliana, ny alahelo, ny atezerana rehefa zarainao amin'ny olona io dia mifindra io, lasa tezitra, lasa matahotra, lasa mety ho faly koa le olona izay izaranao izay fihetseponao zay. Ary eo no mila hitandremana be satria manana olana ianao. Asa mety misy zavatra mahatezitra anao tamin'ny olona anankiray dia zarainao amin'ny olona le izy. Na mety olanao anivon'ny tokantrano zany na olana amin'ny antony isan-karazany dia mila mitandrina fa raha tsy mahay tsika dia lasa mamafy fankahalana fotsiny. Ary vao mainka lasa olana hafa indray ny hiatrika an'iny rehefa avy eo. Ohatra voalohany zao manana olana zany ianareo mivady, ataoko hoe vehivavy ianao. Dia tsy hitanao tsony mihitsy izay tantarana an'ilay olana ny amin'ny ataon'ilay vadinao dia lasa ianao amin'ilay zanaka no mitantara an'ilay izy. Dia tantarainao amin'ilay zanaka daholo hoe dadanareo tena ohatran'izao, ohatr'izao. Dia tena miteny aminao fa namafy fankahalana tao amponin'ny zanaka ianao tsy hitiavana ny rainy. Dia any aoriana no sahirana ianao ampiavana andreo satria ianareo mivady vitany bisobiso dia milamina mifamely. Fa ny an'ilay zanaka ahoana ny ahafahanao mandravina le fahatezerana izay efa natsipinao tany anatin'ny fony ny amin'ny rainy io. Dia avy eo izy rehefa any aoriana dia izay mahatonga anazy lasa tsy tian'ilay dadany, tsy mety mankatoa an'ilay dadany, tsy mety mamangy an'ilay dadany. Ianao ihany na mahavoan'ny fankahalana tao anatiny. Dia tahaka izany koa misy ny olona sasany dia hoe ny tantaraiko amin'ny anabaviko, na tantaraiko amin'ny rahavaviko, na ny rahalahiko daholo ny olana rehetrarehetra, na olana mpanambadiana sy ny ohatran'izany. Dia efa miomana ianao zany fa aoriana kely ianao andamina ny olan'ny anabavinao, na ny rahavavinao, na ny anadanao, na ny rahalahinao amin'ny vadinao koa. Satria tsy ho vita moramora mihitsy. Tsy ny olona rehetra koa no tonga dia afaka hoe andevona fitsotro zao fotsiny an'ilay fahatezerana izay nizarainao taminy. Fa tena mila mitandrina tsika fa lasa mamafy voan'ny fankahalana. Dia le olona mpianakaviana dia tantarahina amin'ilay zanaka daholo. Tonton anareo ohatran'izao. Izaka miresaka kely dia tonton anareo, tontine anareo. Resahana foana io. Avy eo amin'izay ilay gaga ianao aty aoriana, atao raharaha ny zanaka tsy mety manasa an'ilay tonton izy, tsy mety manasa ny tontine izy. Satria izy tezitra. Tsy hoe izy akory nanaovan'ilay tonton na tontine zavatra ratsy fa ianareo olanareo samy lehibe taminy izy fa nozarainareo. Nafafinareo tamin'ilay zaza izy dia tsy levon'ilay ankizy dia lasa miteraka fankahalana n'ilay havana. Izany hoe ianao ihany zany no mamafy voan'ny fankahalana fianakaviana ao anatin'ny zanakao. Ary tena mila mitandrina ny amin'izany tsika fa ilay olana tsy zakantsika izy dia mila jerevana tsara izy ny tokony hitantarana an'ilay izy. Dia tahaka an'izany koa ny olana any am-piangonana. Efa niresahako tato amin'ity pejy ity izay. Ny olana any am-piangonana asa mety hoe pastera, na ny dekona, na ny birao an'ny fiangonana, na ny zavatra izay mitrango anatin'ilay fiangonana, ny sampana sy ny ohatr'izany dia tantaraina foana amin'ilay zanaka isaky ny alahady dia izay foana natao resaka. Aza gaga ianao raha hifindra fiangonana io zanaka io aorianao. Na koa izy hivadika até, na izy tena lasa le mpanongana mpitandrina reny satria efa nisy votsy kelikely natsipinao tany anatin'ny tany izay mahatonga azy hankahala mpanompon'Andriamanitra satria fankahalana mpanompon'Andriamanitra foana ny resahanao ao anatin'ny fiangonana. Io vo io tena afaka atao mihitsy hoe vo tsara no afafy. Rehefa tiana ho tia fiangonana ny zanakao dia ny zavatra tsara momba ny fiangonana zany no tokony ho resahanao aminy mandrakariva dia tanteraka izany. Fa tena mila mitandrina tsika ny amin'ilay olana izay tsy zakantsika dia zaraina fa mila mijery tsara hoe iza ny izarako an'ilay olana fa raha tsy izany dia lasa olana faharoa koa izay zavatra izay. Dia tahaka izany na toa hoe ny olana ara-politika ary izany hoe mahatonga andreny hoe raha ohatra ilay raim-pianakaviana ka couleur ohatran'izao dia lasa couleur ohatran'izay koa ilay zanany. Raha ohatra ilay raim-pianakaviana ka couleur ohatran'izao dia lasa ohatr'izay koa ny couleur politika an'ilay zanany satria iny foana ny atao resaka ao. Na vao 5 taona ary ilay zaza dia efa manaiky an'iny couleur politika iny satria efa misy vo afafinao isan'andro ao. Misy zavatra resahanao foana dia lasa ilay zanaka ao lasa mitovy couleur politika aminao azy fotsiny izy. Zany ny tena ny ray aman-dreny tena manana pouvoir ngezabe i-influencer ny zanany amin'ny zavatra isan-karazany. Ary tena mila mitandrina tsika. Ataoko fotsiny zao hoe ity pejy ity arany. Raha ohatra ny zanaka ka tsy tianao hanaraka an'ity pejy ity, il suffit fotsiny hoe maka intelo anao mitondra amin'ny zanaka zany hoe jerevindray ty video atao amin'ny pasteur ty fa ohatran'izao.
dia amin'ny fotoana manaraka indray ianao mitondra vidéo manaraka indray jereo indray tsy tiako mihitsy ty vidéo n'ity pasteur ty fa ohatrohatrotro amin'ny fotoana fahatelo dia miteny aminao fa tsy ho tia maizina n'ity pejy ty intsony ny zanakao. Dia tahaka izany mihitsy n'le izy raha misy zavatra tiana ho tiany ny zanakao na tiana ho atiany ny zanakao dia resao amin'ny matetika le izy. Ohatrohatran'izay zany le vo mila mahatakatra tsika ny herin'io vo izay afafy tsikelikely io ary tahaka izany koa ravana ny namana. Tantarahina amin'ilay namana daholo ny olana rehetrarehetra nefa ny olona tsy hitondram-bavaka anao akory fa iainao anao. Misy any olona tena faly izy mihaino ny problème anao ary mody mitsetsaisa fotsiny izy eo fa rehefa avy eo iny ataony firesaka sy ataony fimezana any ambadika any ianao hoe zao any ny korotana be ataon'ireo ao zao ny sinema be ataon'ireo any an-tranony any dia ataony olona firesaka ianao dia avy eo le resaka avy eo ho tonga any am-potsofinao dia lasa olana faharoa koa iny rehefa avy eo. Izany hoe tsy manampy akory le izy, tsy manafaka anao ny amin'iny olana izay natrehanao akory le izy fa tena mila mitandrina antsika fa tena ny akabetsahany ady dia vokatry ny tsy fahaizantsika mifeny vavantsika. Dia indrindrandrindra ny olana vinanto sy rafozana tsara avana dia tehiteny amintsika fa ny 80% ny antony mahatonga ny vinanto sy rafozana iady dia le zanaka ihany. Le zanaka ihany no manao resabe any amin'le vadiny ohatra momba ny fianakaviany dia avy eo le vadiny le olana mpianakaviana anao tantarainao foana amin'le vadinao mazava ho azy fa lasa tsy ho tiany fianakavianao intsony ny vadinao rehefa avy eo dia izay mahatonga anazy rehefa misy fivolim-pianakaviana sotra kamo izy andray anjara tsy mazoto izy andeha avy eo lasa sahirina amin'izay anao migérer an'izany zavatra izany any aoriana na koa rehefa misy olana ianareo mivady dia lasa tantaraina amin'ny ray aman-dreny foana le izy. Ny ianareo mivady vitany bizobizo ihany dia mifamely ianareo fa le ray aman-dreninao izay efa nandefasanao an'le vo ny fankahalana sy ny fahatezerana ahoana ny reglenao an'izay satria olana rehefa avy eo tsy maintsy ho reglenao io fa iady amin'izay le ray aman-dreninao sy le vadinao. Ianao ihany no mampiady azy dia ianao ihany no midikizo satria tena mila fahendreny hoe iza ny tokony hitantarako ny olana izay atrehako eo. Ny valiteny anakiroa izay omeko antsika aloha dia voalohany any amin'ny Jakoba dia misy le tenin'Andriamanitra manao hoe mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Dikany hoe mifaneke eloka ianareo zany hoe kristianina ndresaka eto zany hoe ny kristianina samy kristianina mpanompon'Andriamanitra dia jerevo tsara izay mpanompon'Andriamanitra azonao antoka fa tsy hitondra ny ndresaka ao iny ny etsy sy roa ary mpanompon'Andriamanitra azonao antoka araka le teny teo manao hoe hivavaka anao satria hoe ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo tsy ianao fotsiny fa tena olona hoe hitondram-bavaka anao na izy hitondram-bavaka ionina eo na tena miteny mitsy manao hoe aleo fa hoetiko am-bavaka ianao ao anatin'izay olana izay. Izay olona izay no azonao hitantarana ny olana izay mahazo anao ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay. Le eloka zany dia hoe olana na zavatra ady na zavatra samy hafa izay eo anatrehanao zany dia azonao entina any amin'ny kristianina le izy. Aza mitondra olana anatin'ny jeny mijentilisa fa vao maika ianao ataony jentilisa firesaka na ihany koa vao maika ianao mahatonga ny jentilisa tsy anantona an'Andriamanitra fa tena fidividio tsara mihitsy ny olona izay tantarana ny olana. Dia faharoa eto anatrehan'ny tompo tena izay koa ny tena vaolana tsara indrindra. Rehefa tena tsy zakanao izy dia mandehana loaro anatrehan'ny tompo ny olanao. Zany ny tantara misy so any mpanjaka faharoa toko fa 7 andinin'ny 4 dia fatatsika tsara fa nisy mpanjaka dia Ezekia mpanjaka tonga avy any le sankeriba sy ny iraka izay nalefany nanao fandrahonana hoe tena zao matina ianareo ataona ian'izao ianareo dia inona nataon'ny mpanjaka lasa izy ao andinin'ny 4 noraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny dia niakatra nakao amin'ny tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Velary eo anatrehan'ny tompo ny olanao dia mivavaha eto am-bavaka eto amin'i Jesosy fa izy ihany namana tena azo antoka fa tsy hamadika anao tsy hitondra ny resaka ao etsy sy roa ary izy dia azo antoka fa nanandray an'iny azy izy le fahatezerana samy hafa iny dia tsy hitondra fahatezerana ho azy amin'ilay olona hafa iny. Mila mitandrintsika ry havana fandraindray tsika mamafy fankahalana amin'ny zanantsika amin'ny havantsika amin'ny mpiaramonina amintsika indrindrandrindra ao anatin'izao Facebook izao mila mitandrintsika. An'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.